mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanameravantsika rehefa kotratra dia alakamisy fa 5 ny volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra dia ny bokin'ny ohabolana. Ohabolana toko fa 1:30 andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Ohabolana toko fa 1:30 andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Iza no mahita vehivavy tsara fa ny tombany dia mihoatra lavitra noho ny voangy. Matoky azy ny fonolahy ary tsy mitsahatra ny fanambinana azy. Soa no ataondra vehivavy aminy fa tsy ratsy amin'ny andro rehetra iainany. Mizaha volon'ondry sy rongony izy ary mazoto miasa amin'ny tanany. Toy ny sambon'ny mpandranto izy ka avy any lavitra no hitondrany haniny. Mifohy izy raha mbola alina ka manome hanina ho an'ny angonany sy anjara ho an'ny ankizy vaviny. Mihevitra saha izy ka mahazo azy. Ny vokatry ny tanany no anaovany tanim-boaloboka, misikina ery izy ary atanjahy ny sandriny. Hitany fa tsara ny tombobariny ary tsy maty jiro mandritry ny alina izy. Mandray ny fihazonam-boavoa izy ary ny tanany mihazona ny ampela. Manatsotra ny tanany amin'ny ory izy, eny mamelatra ny tanany amin'ny manitra. Tsy manahy ny oram-panala ho amin'ny ankonana izy, fa ny ankonana rehetra samy voatafy volon'ondry mena avokoa. Manao firakotra ho azy izy, ny fitafiana dia rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy. Ray masonao, manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny volana aogositra moa afaka malala dia mikasika ny fianakaviana, ny fiainam-piangonana no mofinaina vavahan'ny volana oktobra. Sy ny perikôpa mihitsy aza moa zany. Amin'ity eto am-piatanantsika ity dia mikasika ny vehivavy na ny renim-pianakaviana no resahin'ny boky ny ohabolana toko fa 1:30. To mifanindry amin'ny synôda katolika. Nisokatra omaly mantsy alarobia fa 4 volana oktobra ny synôda katolika izay atao any Vatican. Vaovao ihany izy raha ohatra ka jerena amin'izay endriny sehoany ankehitriny satria tamin'ny andron'ny Paoly 6 no efa nanomboka ny synôda. Lasa diso azy synôda faha 400 tsika ity atrehantsika ity, izay manokana moa zany izy araka ny voalazantsika teo ny endriny, satria ny Papa François raha ohatra ka nanohy ny synôda dia izay endriny ankehitriny dia toy ny synôda manakaiky ny olona, toy ny fiangonana manakaiky ny vahoaka, rafitra fiangonana na rafitra fanapahan-kevitra anatin'ny fiangonana manakaiky ny vahoaka. Mahazatra mantsy taloha vahoakan'Andriamanitra io. Mahazatra ny synôda mantsy talohan'izay endrika ankehitriny zao dia saika synôdan'ny eveka ihany. Zany hoe ny eveka zany mivory, ny eveka rehetra eran-tany no mivory dia miara-mandinika ny toe-javatra maro samihafa ary dia mitondra zany fanapahan-kevitra zany zay raha mandinika eo amin'ny Papa. Fa atamin'ity dia niova be mihitsy ity ny vaovao amin'izay endriny atantsika satria misy laika manatrika. Misy laika manatrika, misy teknisianina manatrika, misy olon-tsotra manatrika zany. Misy malagasy raha tsy diso ahy 7 ny malagasy misolo tena any, misy pretra 4, misy religiozy masera anankiray, dia laika anankiroa vehivavy ny ray dia ny ray dia laika tsotra. Vaovao itsika arak'izany endriny zany, fa izay manaitra dia ny hoe lohahevitra resahana manokana anatin'ity synôda katolika ity ny vehivavy, ny toeran'ny vehivavy, ny andraikitry ny vehivavy, indrindra amin'ny lafiny ao anatin'ny fiangonana na ao anatin'ny fiarahamonina koa aza. Mifanindrindrindra amin'ity mofinaina izay resaka manokana momba ny vehivavy ity izany synôda izany. Hoy isika manao hoe ny vehivavy
izay fototra anankiray anatin'ny fiainam-pianakaviana dia vavahany ity ohabolana toko fahaty amby telopolo ty a ny zavatra vitsivitsy andrasana amin'ny antsoina hoe vehivavy tsara, andrasana amin'ny atao hoe vehivavy tsara na vehivavy mendrika na renim-pianakaviana mendrika. Raha mamaky ny testamenta taloha mantsy isika de mandrakariva tsy matetika akory fa mandrakariva dia sarotsy de tena tsara loatra ny asehon'ny testamenta taloha mikasika ny vehivavy. Maloto aza, maloto isam-bolana ary midio isam-bolana ny vehivavy raha hitantsika amin'ny toe-batany. Tsy de hoe zavatra mandeha ho azy akory zany sary hoe mila midio isam-bolana ary de zany sary zany no anehon'ny testamenta talohan'ny vehivavy hoe tsy de tena azo ankinana loatra ary miboky ohabolana moa de mandrakariva mampiseho ny vehivavy alohan'ny toko fahaty amby telopolo ty ho loharanony ady ataontsika koa hoe tsy de mahana fahamendrena loatra indraindray, vehivavy jejo, vehivavy janga zay matetika resahan'ny boky ohabolana. Ary izay asongady raha indray dia olona natao hiankina satria ny vehivavy ao amin'ny testamenta taloha na hatrany amin'ny antikité mihitsy ary na ny antikité romaine aza dia ny vehivavy dia miankina amin'ny rainy izy raha mbola anatin'ny tokantranony, raha mbola tsy manambady, rehefa manambady koa izy de lasa miankina amin'ny vadiny. Ilay miankina de tena milaza mihitsy hoe tsy mahana fahafahana. Fa ny testamenta vaovao aty am' Jesosy Kristy Tompo no namerina indray ny toeran'ny vehivavy amin'ny toerana tokony hisy azy ary nanazava fa ny vehivavy mianteheran'ny tokantrano, ny vehivavy mianteheran'ny fiangonana mihitsy ary. Hitantsika fa ny vehivavy ny vavolombelon'ny fitsakanan'i Jesosy tamin'ny maty voalohany indrindra. Ny vehivavy no niona tamin'ny anjely voalohany indrindra, hoy ny tantaran'ny Lioka tsy takany Matio akory. Ny vehivavy no mpitoro filazantsara voalohany indrindra, hitantsika eo amin'ny bokin'ny filazantsarany sinoptika sy ny sisa rehetra. Ny testamenta vaovao na ny fitsakanan'i Jesosy tamin'ny maty no namerina indray zay toeran'ny vehivavy am'izay maha izy azy zay ary hitantsika moa ny toerany Maria, marina fa olombelona ihany Maria fa zao Maria zay olon-tsotra kanefa dia nanana fahendrena vehivavy zay azo lazaina hoe raha ny vanim-potoana antikité dia any anjorom-bala nefa dia nofidin'ny tompo ary zay mahatonga ny Maria ny teny manao ity ny ankizy vavin'ny tompo. Rehafako itsika manao hoe ny baiboly dia ny testamenta taloha de somary manana sary mihiba mikasika ny vehivavy saingy aty amin'ny testamenta vaovao kosa dia modely mpiarahamonina ary betsaka reo vehivavy zay fakatahaka amin'ny fahalemem-panahy amin'ny fahafoizana tahaka ny Dorcasy, tahaka ny Lydia, modely ao anatin'ny tokantrano tahaka ny Maria renin'i Jesoa, modely amin'ny finoana tahaka ny ry Maria atao very Maria Magdalena, modely amin'ny fitohina filazantsara de reo vehivavy mpanaradian'i Jesoa nitoro ny filazantsara, modely koa aza amin'ny lafiny zavatra maro hitantsika eo amin'ny bokin'ny Asany Apôstôly sy ny sisa rehetra. Fa amin'ity boky ohabolana ity zany de testamenta talohantsika nefa hitarafana fa ny vehivavy dia azo alay tahaka ary asehony aza ny antsoina hoe vehivavy fakatahaka, vehivavy modely amin'ity toko faraiky amby telopolo ty. Amin'ny andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoa amby roapolo de misy toetra vitsivitsy izay hitarafan'ny baiboly testamenta taloha ary amariny ny testamenta vaovao ny toetra ny antsoina vehivavy fakatahaka. Voalohany indrindra dia aseho moa zany antsoina hoe vehivavy tsara, vehivavy tsara. Le hoe tsara eto dia ny heviny dia mahay, zay no zany andikana azy. Tsara moa lazainy azy fa maranitra ny filazany azy. Vehivavy maranitra, vehivavy mahay, vehivavy mahay manava-javatra, zay no tena madika azy koa, mahay manava-javatra vehivavy, manana discernement, zay no tena andininy fahafolo. Iza no mahita vehivavy manatsaina,
maranitra mahay manavajavatra endry zany ao zandikana avokoa ity andininy fahafolo ity ary ny tombany zany hoe io azo hitarafana am'le hoe ny vehivavy ny testamenta taloha de raha reo arina amy zavatra zay mahatonga azy mampiasa ny teny hoe ny tombany zany hoe lafo vidy izy harena zany ny vehivavy harem-pirenena marina fa mety ho ratsiny izy hoe tonga io zavatra ka refesina ny lanjany amin'ny volana amin'ny voangy fa ny tiny ny boky nobolona an-tsaina de ny hoe harem-pirenena harem-piarahamonina voninahitry ny fiarahamonina voninahitry ny fianakaviana voninahitry ny tanindrazana ny fananana vehivavy mana-tsaina vehivavy endry vehivavy fakatahaka dia toy ny tototra mihitsy toy ty vehivavy ohatrany hoe tsisy fotany atoriana mihitsy zany vehivavy mana-tsaina zany tsy manana fotoana hipetrahana mihitsy zany vehivavy mifanohitra amin'ny vehivavy mahazatra ao amin'ny bokona bolina hoe raha ny andro mifosy ery sy ny sisa mitety toerana sy ny tahaka zany zay mahatonga ny hoe tsy manam-potoana mihitsy ty vehivavy endry zay ambara amin'ny bokona bolana amin'ny toko faraika amin'ny telopolo ty adia ireto ara misy toetra vitsivitsy ho tsika manao hoe ny vehivavy dia endry dia mahatoky azy ny fonony lahy mahatoky azy ny fonony lahy satria endry izy manatsaina izy mahay mampiasa ny fotoanany izy mahay mampiasa ny fanomezam-pahasoavana izy mahay mitiny ankonana izy mahay mitiny mpiarabelona amin'izy vehivavy zay manana fahatokiana na fifampitokisana amin'ny vadiny ary ny olona voalohany zany amin'io mazava ho azy am'ty toko fahafolo ty ny olona voalohany eo amin'ny vehivavy de ny vadiny raha ohatra ka ao am'vanim-potoanany antikité ny olona voalohany eo amin'ny vadiny eo amin'ny vehivavy de ny vadiny ny tokantranony zay no heviny ny tokantranony misay tsy ny politika loatra akory ny voalohany ro amin'ny testamenta taloha fa ny vady tsy ny tontolo iainana koa akory fa ny vady raha ny testamenta taloha itsika teo zany hoe zava-dehibe zany hoe ny tokantrano aloha raha mandahatra zany amin'ny antsoiny hoe vehivavy endry ny testamenta taloha de zao zava-dehibe aloha ny tokantrano tsy afa-mivelatra amina andraikitra hafa izy tsy afa-mivelatra amina na adidy hafa izy aloha raha tsy manana tokantrano milamina tsara mety tsy de tena ikeniny ny fiarahamonina iainantsika am'izao andrakehitriny zao zany satria ny fiarahamonina iainantsika efa ao anatin'ny vanim-potoanan'ny post modernité dia efa tsy metritrantsy tsy zava-dehibe tsony ny tokantrano fa ny fiarahamonina aloha ny politika na ny ekonomia na ny sosialy na ny environnement zany no mahamaika aloha ny changement climatique sy ny tahaka zany fa ny tokantrano de fa tsy zava-dehibe tsony zay moa fomba fijery ateraky ny mondialisation ateraky ny transhumanisme fa izay ambaran'ny baiboly no resahantsika eto hoe ny vehivavy na ny renim-pianakaviana ny tokony olo ara-pamehana voalohany aminy rehefa manana tokantrano izy ho an'ny tsy manana tokantrano moa zany zavatra hafa fa ho an'ireo zay nantsoina hanambady satria amin'ny baiboly amin'ny testamenta vaovao indridridrindra de antso ny fanambadiana fa tsy hoe zavatra mandeha ho azy akory ary dia rehefa manana tokantrano ny olona anankiray dia zava-dehibe alohany ny ao anatin'ny tokantrano zava-dehibe aloha ny ivelarana ao anatin'ny tokantrano zava-dehibe ny ifampivelarana amin'ny ankonana ao anatin'ny tokantrano fa tsy hoe ny tokantrano natao ambany zavatra na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy tsy hoe ny tokantrano natao ambany zavatra tsy hoe ny tokantrano natao zandrinasa fa afaka azo anterana any amin'ny fiarahamonina ianao rehefa milamina tsara ny ao an-tokantrano aloha atao ahoana ny atoky anao amina andraikitra hafa ivelan'ny fiarahamonina na itoejahatra maro samihafa raha ohatra ka ny ao anatin'izay sehatra kely misy anao azy atao hoe kely raha hoarina amin'ny fanambiny zao tontolo zao ny tokantrano io le tenenin' Jesosy hoe zay mahatoky amin'ny kely ihany no mpanapaka amin'ny be mety tsy maresy lahatra ny olona zany hotsika fa zay nen'ny baiboly zany dia manompoka eo amin'ny filamina tokantrano ny vehivavy no na filamina tokantrano ny lehilahy mihitsy koa raha somary mivehatra kely sika no hoe ny olona azy anterana aloha voalohany indrindra de olona manana izay ataontsika hoe filaminana ao anatin'ny tokantrano ray raha ohatra ka manambady izy na manana tokantrano izy fa inona lay toetra toy izy manao hoe olona manao soa ny tokantrano izy soa nataon'ny vehivavy aminy fa tsy ratsy amin'ny andro rehetra iainany
izay toetra mendrika ananan'ny vehivavy, izay toetra mendrika ananan'ny olo anatin'ny tokantrano zay no hoentiny any amin'ny fiarahamonina rehefa avy eo. Dia hotsika manao hoe zava-dehibe ara lay hoe vehivavy rehefa milamina tsara izy ao anatin'io tokantranony io, manana équilibre tsara izy ao anatin'io tokantranony io, manana fahatoniana tsara izy, zany hoe lay tokantrano misy azy na lahy io na vavy, dia manana fahatoniana tsara dia afaka mivelatra amin'ny andraikitra hafa. Dia eo zany no asehon'ny boky Noabolana manao hoe ny vehivavy eny dia mbola tsy hoe mitomem-potsiny fa mpandraraha mihitsy azy, zay na azo ilazana azy eto, mizaha volon'ondry izy sy ngony, mazoto miasa amin'ny tanana izy, toy ny sampy ny mpandranto izy ka avy any lavitra no itondrany ihany, mifo maraina raha mbola anina izy, mifo izy raha mbola alina, zany hoe olona miasa vehivavy miasa vehivavy zay mikarakara ny manana andraikitra eo anivon'ny fiarahamonina, manana andraikitra eo anivon'ny ankohonany. Zany raha amin'ny testamenta taloha de vaovao be mihitsy, satria amin'ny testamenta taloha tsy zany ny vehivavy ny testamenta taloha ivelany teo amin'ny telopolo ty akoatrany hoe ireo nolontsongaina vitsivitsy salamandry, Estera, Debora, Sara, nitsongaina manokana. Fa amin'ny ankapobeny dia ny vehivavy dia ao anatin'ny tokantrano tsy hoe manana asa manokana mamelona tahaka ty hitantsika am'ty boky Noabolana ty. Ny vehivavy zay modely de vehivavy miasa, vehivavy zay manana adidy eo anivon'ny fiarahamonina, vehivavy zay mampivoatra ny fiainam-piarahamonina. Ary misaotr'Andriamanitra afaka malala fa izao taonjatra antsika zao dia isan'izay atsapatsika vehivavy mandray andraikitra. Amin'ny antotanisana amin'ny fanadihadiana nataon'ny Banque mondiale na ny banky iraisam-pirenena dia ny vehivavy dia ianteheran'ny fianakaviana sy ny fiarahamonina mihitsy eto Madagasikara, indrindra ty Afrika subsaharienne. Ny lehilahy mantsy aty Afrika de mifanohitra am'izao toetra ny vehivavy zao. Aty Afrika de saika ny vehivavy no mamelona ny ankizy, ny vehivavy no mitaiza ny ankizy, satria ny lehilahy ndraindray aty Afrika subsaharienne, indrindra am'ireo tany zay mbola miaina ny fampirafesana dia mandeha mienjy eraky ny toerana maro samihafa, fa de ny vehivavy no manjary loharanony fiainam-pianakaviana. Tahaka ity boky Noabolana ty, ny vehivavy no lasa mikarakara ny sakafon'ny ankizy, vonjena ny alitsy, vonjena ny ero, ary misaotr'Andriamanitra sika fa ny vehivavy malagasy dia tia zanaka, tia taranaka. Raha manao totanisa ianao de hitanao ny hoe amin'ny akaby azan'ny sarambabim-bahoaka dia ny vehivavy no hita mampiana-janaka, mandeha mamonjy ny fivorian'ny mpampianatra, mandeha makatsy sy makaroa. Ary dia rearea ny firenena zany hitantsika am'izao andro ankehitriny zao fa be de be ny vehivavy mitraka ao anatin'ny fahantrana, mandeha miasa mamelona ny ankohonany, manasa lamba ny sasany, miasa eny am'izao ny France mamelona ny ankohonany. Marina fa ny lehilahy betsaka manao zany, fa zavatra tsy de ataotsika hoe vaovao tsy nahazatra zany tany aloha. Rehefa ko malala hotsika manao hoe ny vehivavy eny de vehivavy ianteheran'ny tokantranony, ianteheran'ny ankohonany, ianteheran'ny fiarahamonina. Ary izay mora songadiny ny boky Noabolana koa de ny vehivavy modely ao anatin'ny tokantrano dia vehivavy zay manao asa soa, vehivavy zay mizara. Misy fomba fitenina olona anankiray zay entito anatin'ny fiarahamonina manao hoe omeo vehivavy endry mba hanorenako firenena vanina. Nahoana de zava-dehibe mihitsy ny toeran'ny vehivavy ao anatin'ny tokantrano, ao anatin'ny firenena. Ary tsy tokony adinoina fa ny teny malagasy hoe firenena de avy amin'ny teny hoe reny. Tsika malagasy moa de manome toerana mihitsy ny vehivavy. Mazava ho azy, tsika de azo lazaina ho manaja ny vehivavy. Tsy de tahaka ny vanita, tahaka ny ataontsika hoe antiquité romaine na mety antiquité biblika koa aza, fa ny vehivavy amitsika dia manome toerana azy reny ny fiarahamonina nentim-paharazana. Malagasy fanjakam-behivavy mihitsy ary nisy fotoana teto Madagasikara de tena fanjakam-behivavy mihitsy. Zany nisy fotoana de ny vehivavy no mitondra
hita amin'ny fomba fitenitsika zany, hita amin'ny ohatra raha afaka mitenitsika ohatra hoe ny voambolana ohatra zao ka miteny ohatra raha mahita zao anao miteny ohatra miteny malagasy manao hoe ohatra hoe raha miaraka zao ny zanaka sy ny rainy ohatra hoe dada sy ny zanany lahy na ny dada sy ny zanany vavy, ny fifandraisany izy koa antsoina hoe mpianaka, izy mianaka, zay ny fomba fiteny, izy mpianaka. Raha ohatra ka ny zafikely sy ny dadabeny na ny zafikely sy ny bebeny miaraka de atao hoe mpizafy, zany hoe lay kely zany no tononona. Raha ohatra ka zanaka sy ny ray aman-dreny miaraka de atao hoe mpianaka, zany hoe lay kely satria le zanaka ny kely de tonona zany hoe mpianaka. Raha ohatra ka dadabe sy ny zafy dia mpizafy, le kely zany no tonona. Ary raha ohatra ka lahy sy vavy ny miaraka ka ray tapoizy atao hoe mpianadahy izy, mazava ho azy ny lahy zany ny kely. Ary hita zany hoe matoana atao hoe mpianadahy fa tsy atao hoe mpianabavy, milahatra amin'ny hoe mpizafy na mianaka dia ny lahy zany ny kely. Voambolana tsotra fotsiny zany fa be de be ny hitana an'zany hoe nisy fotoana fanjakam-behivavy teto amin'ny fiarahamonina malagasy, zay mahatonga antsika tsy de tena sahirana loatra raha mahita vehivavy mandray anjaikitra amin'ny fikambanana, amin'ny sehatra maro samihafa, tsy sahirana raha mahita vehivavy mpitarika amin'ny lafin-javatra maro samihafa, satria zavatra efa nisy fotoana. Tsika mahatadidy tsara ny tantaran'i Taitero Andalana tamin'ny fotoan'andro ho an'izay ankizy nanao caste de seconde tany amin'ny taona 20 de mahatadidy tsara hoe ndray andro no tany ambadiky Manareza dia nisy lehilahy mbola fony tany Andavabato ny olona, dia nisy lela-tantarana lehilahy sy vehivavy, dia nivoaka atao Andavabato ny olona de nisy vehivavy namboatra trano tamin-tsia. Ary rehefa namboatra trano tamin-tsia lay vehivavy dia niavoaka avy any Andavabato zany, avy amina civilisation vaovao de nivoaka lay vehivavy de namboatra trano tamin-tsia izy, dia nivoaka dia lasa lay lehilahy nanatona andray vehivavy manao hoe avy Andavabato zany avy any amin'ny toetra sauvage, dia nivoaka avy any Andavabato lay lehilahy de nahita an'lay trano-tsia nataon'lay vehivavy, zay dia niteny manao hoe aleo ry mba hitaizataizanao, aleo mba onona ato aminao, dia le vehivavy manao eny ara anamony trano dia afaka miara-monina ato sika fa izao am'izay hoaritsika am'izay zavatra voangotsika zany de zao ny andro tokony anary ny apatelony ianao de nanaiky raha lehilahy. Fa aty aoriana de rovotra ny tranon'lay vehivavy fa lay lehilahy kosa efa nanao trano tamin'ny tany, dia nifindranako am'lay trano-tany zany lay lehilahy, ary dia nanaraka azy indray lay vehivavy satria efa lehibe izy de niteny tamin'lay lehilahy manao hoe aleo mba hialokaloka ato aminao, aleo mba hitapify ato aminao, dia hikarakaranao mba hitaizataizanao, dia ho lay lehilahy manao eny ara tsy maninona fa afaka makaty anao fa zao am'izay angonitsika am'izay voaritsika de zao ndroam-patelony indray ny any, androa alaniko ndray alaninao, zany hoe ndroam-patelony ana ary ndray am-patelony anao. De nanaiky raha vehivavy dia teo ny natombohan'ny Taitero Andalana ho ny angano zay fantatsika fa niorenany fanambadiana. Ny dikany hoe trano-tsia de tsy naharitra, ary ny dikany hoe trano-tany de naharitra, zany hoe nisy fotoana zany tena fanjakam-behivavy mihitsy teo amin'ny fiarahamonina malagasy. Fantatry ny tsika tsara zany fa nisy fotoana fanjakam-behivavy, ary zay mahatonga ny hoe be de be no ohatra hoe reny rano, reny vola, reny vohitra, tahaka zany rehefa mampiasa tsika hoe reny de milaza fiandohana, milaza fototra, ary be de be no hitenenana am'zany hoe ty le reniny ty le fiandohana, dia hotsika manao hoe ho atsika malagasy tsy de tena manana olana loatra isika ary ianteherana mihitsy azy ny vehivavy. Afa-tsy any amin'ny faritra sasatsasany misy trangatsongaina izay any amin'ny faritra sasatsasany zay manao tsinotsinona ny vehivavy, izay ndray zavatra hafa manokana izy ireny, anto-javatra ara-pinoana izy ireny mandrakariva, fa am'foto-kevitra ankapobeny de ny malagasy tsy de tena manana olana loatra amin'ny fanomezan-toerana ny vehivavy. Revako hotsika manao hoe ity baiboly ity zany dia tena manome toerana ny vehivavy, ary
renim-pianakaviana azo alay tahaka, renim-pianakaviana tokony ho alay tahaka ny kristianina. Ny vehivavy kristianina dia renim-pianakaviana hitoeran'ny fanantenana, renim-pianakaviana hitoeran'ny fiainam-panahy toetra tsara. Ary zany tokony ho anajan'ny ny zanaka ny reny, zay ny tokony ho anajan'ny vady ny reny, zay ny tokony ho anajan'ny fiarahamonina ny reny, zay ny tokony ho anajantsika ny reny, satria izy reny dia tsy hoe kitapo ny finosana ihany na hoe ny sotron-danjotiana ihany fa izao tena andro ny tokantrano, andro ny fiarahamonina ary andro ny fiangonana mihitsy aza amin'ny sehatra maro samihafa dia miara-mahatsapitsika fa tsy mahavita na inona na inona ny lehilahy raha tsy eo ny vehivavy amin'ny andraikitra maro samihafa. Misy nataon'Andriamanitra zavatra andraikitra natao ho sahan'ny vehivavy sy ny renim-pianakaviana, misy andraikitra manokana tena sahan'ny lehilahy amin'ny maharay-pianakaviana azy. Afaka malala engany itsika anao zava-dehibe ny fiaina-tokantrano, ny fifampizaraina andraikitra anatin'ny tokantrano, ary raha mitodika manokana aminareo vehivavy dia aoka atsiaro anareo fa olona tian'Andriamanitra, akasitrahan'Andriamanitra ianteran'ny tokantrano ary ianteran'ny fianakaviana, ianteran'ny firenena manontolo. Vavakasika tomosolonao zay ny amin'ny apatsihivanao anay amin'ity boky noabolana toko faraika amby telopolo ity, fa ny vehivavy dia sarobidy eo masonao, modely alay tahaka, mandray andraikitra amin'ny fikarakarana ny ankohonana, mandray andraikitra amin'ny fikarakarana ny fiaina-tokantrano sy ny fiarahamonina, vehivavy marina, vehivavy mentrika, vehivavy zay mikarakara ny fiarahamonina, mampandroso ny tokantrano sy ny fiarahamonina. Tompo de mivavaka ho an'ny renim-pianakaviana rehetra zay, ampahirezo ny renim-pianakaviana, ampahirezo amin'ny fikarakarana ny ankohonany ary me fahasalamana sy heri-tanjaka. Jereo reo zay manana olana, manana ady am-panahy, ampahirezo, ataovy mpandresy. Jereo reo manana andraikitra eo anivon'ny tany amamonina, ampahirezo, ataovy manana fahazavantsaina, ary dia mivavaka ho an'ny vehivavy, ho an'ny tanora zazavavy, ho endry ho mahatoky zahay. Dia mangatak'izay tompo ho an'ny vehivavy malagasy, ho an'ny renim-pianakaviana malagasy am'izao vanim-potoana sarotra izao, ataovy miankina aminao Andriamanitra, ataovy miantehitra amin'ny azo fijalianao zay fandresena ny vehivavy atsiary fa tianao ary tsy fonao. De metraka ny fiainana tsiraiavy ampelantananao zay Jesoa, ho fiainana feno fiadanana sy fifaliana ny isan'andronay. Saotra Jesoa. Amen.